Feti-pirenena miavaka no miandry ny mponiny Mahajanga ny amin'ny fankalazana ny fafito amin'ny 20 taona azahoana ny fahaleovan-tena-pirenena mandrapatonga ny 9 Jona izao. Misy araka izany ny filazalazana ny fandaharam-potoana rehetra izay nataon'ny lehiben'ny faritra Boeny Omaly izay natao tato amin'ny résidence dia amin'ny Boro. Tamin'ny zomaro Jona teo no nanomboatsika azy nanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana feti-pirenena tamin'ny alalan'ny carnaval manerana ny tanàna. Amin'ny ankoatran'izay moa misy hetsika maro samihafa ara-panatanjahantena, misy hetsika maro samihafa ara-kultoraly ihany koa andravahana n'izao ny fankalazana izany. Nefa na izany na tsy zany tsy adino ihany koa ireo fanatsarana na ny fandravahana ny tanàna amin'ny alalan'ny pavoisement filazantsika azy amin'ny faha 20 ny volana Jona ho avy zao moa dia hisy ny kermesy ny folo alina izay mahazatra fa mahazatra antsika ihany koa ho atao amin'io. Eo ihany koa ny fampirantiana izay karakaray ny zareo amin'ny direction régionale ny culture izay atao amin'ny hôtel de ville amin'ny faha 20 ny volana Jona. Mandritry n'izay fotoana zay misy foana ny hetsika ara-panatanjahantena raha tsy resaka isika ny basketball, ny football, ny pétanque, ny morengy ary maro samihafa izay tsy voatanisa eto izay karakarantsika ary andraisan'ny tanora sy ny olona rehetra manerana nyty commune ty anjara amin'izany ny fety izany. Eo ihany koa satria matso no atao amin'ny faha 20 ny volana Jona dia misy ny famerenana na ny répétition izay atao indroa taona le izy. Ny voalohany amin'ny faha 20 ny volana Jona iarahan'ny mpianatra rehetra oferana eo amin'ny 20 eo na mahery kely ny isan'ny mpianatra mandray anjara isaky ny sekoly. Ka hoisy zany ny famerenana ny matso iarahana amin'ny folo alina mazava ho azy isorana betsaka zareo eo amin'ny hôtel de ville eo no anaovana an'izay. Misy ihany koa ny famerenana fahanroany zany répétition zany ny matso zany amin'ny faha 20 ny volana Jona andro zoma io ary andro zoma io ihany koa no hanaovantsika mianakavy ny fotoam-pivavahana silamo mba ho an'ny firenena izay atao ary amin'ny mosquée de vendredi ary amin'ny andro zoma io koa no anomboan'ny podium eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Dia ny isabotsy moa ny rapitson'izay zany hoe ny faha 20 ny volana Jona hisy ny diabe ny fialovan-tena iarahana amin'ireo tompona andraikitra maro samihafa, iarahana amin'ny tanora, iarahana amin'ny zokonjokony izay manana azo lazainy hoe fahavononana na ara-fizika izany afaka mandeha manao diabe miainga avy aty amin'ny Boro mamakivaky ny tanàna ny Mahajanga amin'ny 9 maraina io. Faharoa manaraka an'izany misy ihany koa fotoam-pivavahany ny adventiste dia ankoatran'izany ihany koa misy ihany koa ny fizarana fanampina amin'ny asabotsy ihany, fizarana fanampina ho an'ny beantitra sy olona sahirana. Io fizarana fanampina io dia manomboka ny asabotsy mitohy ny alahady ny faha 20 ny volana Jona ary amin'ny alahady ihany koa no anaovana fotoam-pivavahany FFKM ary amin'io ihany koa no hizarana ny arendrina ho an'ireo zanatsika izay atao mety amin'ny hôtel de ville no anaovana an'izay. Vita ny fizarana zay dia manao diabe miaraka amin'ireo arendrina ny zanatsika hitodoa mankaty amin'ny Boro. Toy ny mahazatra dia amin'ny andro 20 Jona nanolorana ny maro-boninahitra amin'ny tindry mitoraka ty anefa dia amin'ny andro 4 ny volana Jona no natanterahana izany amin'ny tokotany malalaky ny tranomben'ny kolontsaina. Fanomezana maro-boninahitra dia hatao ny faha 14 ny volana Jona amin'ny tokotany malalaka ny maison de la culture. Izany ny tapaka mba hialana amin'ny fandanina fotoana ery amin'ny
26 juin indrindraindrindra ho an'ireo zanatsika mba tsy sian'ny hoe fotoana lavabe no andrasana amin'ny fametrahana zany maroboninahitra izany. Anisan'ny mafetim-pirenena ny fetim-pirenena ny fandefasana ny afomanga ny aliny 20 jona izay atao eny amin'ny Boro mba hampifaliana ny mponiny Mahajanga. Amin'ny Boro no hanaovantsika ndray mitoraky ny fandefasana ny afomanga, zany hoe ery an-dranomasina ery misy sambo no apetraka ery misy fikarakarana momban'izay dia ery no andefasana azy ialana amin'ny toerana mahazatra ery amin'ny bloc administratif ndray mitoraky zany aty amin'ny bord de la mer no andefasana ny afomanga. Mialohan'ny matso lehibe izay andraisan'ny mpitandro filaminana anjara sy ireo sampandraraha rehetra ary ny sekoly tsirairay dia isa araiky zany etsika atao mialohan'izany. Amin'ny 9 maraina dia misy sahady ny famoamandry mamakivaky ny tanàna izay ataony olona rehetrarehetra manana fiara na taxi na bajaj na moto zay manana klaxon na afaka mampaneno klaxon dia mampaneno zany amin'ny 9 sasany eo hatramin'ny amin'ny 7 latsaka fahefany eo. Dia vita moa zay amin'ny 5 no manomboka ny matso ery amin'ny lapan'ny tanàna ery amin'ny hôtel de ville zany no anomboanany matso dia mifarana eo amin'ny 20 na 20 sasany eo efa raha ela indrindra. Manandanja eo amin'ny fiainam-pirenena ny 20 jona ka ny fandraisana zany amin'ny mpifaliana no rarina ho an'ny rehetra. Araiky zany dia isy ny alim-pifaliana ho an'ny daholobe izay marana ny etsika ny 19 jona. Araiky zany dia omaly nanao ny fanambarana ny lehiben'ny faritra Boiny izay nitrony ny manam-pahefana eto an-toerana nahitana ny prefet-ny Mahajanga Lainy Aina Fitiavana sy ny général Andrianantenenina Johnson avy amin'ny faritany miaramila fahefatra.